Manam-pahefana entin'i Pasteure BARBIER Christina. Raha zanaka fanamasina tsara indrindra dia raha manome voninahitra ny anaranao masina ry mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo miankohaka manoloana ny fahalehibiazanao sy ny voninahitra manandratra anao amin'ny hira fiderana manao hoe masina 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 Jehova tompony maro heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mamela ny elokay Jesosy tsy mendrika na hiantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Mifona amin'izay rehetra mampalahelo anao ary sasao amin'ranao madio mba ho amarinao satria mahantra ary fadiranovana raha misaraka aminao. Ta io ny teninao satria ny teninao tokoa mofinaina mahavelona ny fanahinay izay mangetaheta. Teninao manitsindia anay, teninao mampahery anay, teninao misy hery velona ka manome fahavelomana anay. Makasitraka Jesosy fa tsy ny mofy antokoa ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Tompo ho terany mandrakizay ny voninahitrao. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika avy any Nazareta ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Manam-pahefana hamaha ny fatotra ataon'i devoly Kristy. Zany ny lohatenin'ny fampianarana hozaraina amiko sy aminao indray amin'ny tia anio ity. Hosokafantsika ny baibolitsika. Filazana tsara ny Jesosy Kristy nosoratany Lioka. Lioka toko faha 1:30. Lioka toko faha 4 azafady tompoko andino faha 1:30 ka hatramin'ny faha 5:30. Hovakina ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo. Luc chapitre 4, verset 31 à 35. Ary nidina tany Kapernaomy tanàna any Galily Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny devoly maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe indrisy moa mifaninona akory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafiazaka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Indro ry havana aseho antsika eto ity lehilahy babony demony maloto. Ataon'izay babo ahoana moa no famonjy tena ry havana, indrindra fa izay babony fanahy maloto. Nomenantsika ary izao tenin'Andriamanitra izao mba ahafantarantsika fa manam-pahefana hahafaka antsika amin'ny herin'ny devoly i Kristy. Iza moa Jesosy Kristy? Jereo fa na ny devoly aza mahalala azy. Hoy izy voalohany, Jesosy avy any Nazareta. Hoy izy ny faharoa, avy handringana anay. Hoy izy ny fahatelo, ilay masin'Andriamanitra. Ary zany dia notsipiny amin'ny teny hoe fantatro. Fantatsy ny devoly zany i Kristy. Ary ianao koa moa mba fantatrao fa Jesosy. Ary ahoana no fahafantaranao azy? Fa ny devoly ry havana mahafantatra azy, fa zao tsy manaiky azy. Tahaka an'izany koa ny jiosy fahiny. Gaga fotsiny izy, fa tsy nanaiky azy. Ary izao ianao mba manao ahoana? Aoka hodinitsika izay nahatorakovitra ny devoly sy izay nahagaga ny jiosy tamin'ny Jesosy tamin'izany andro zany ka nisehoany ny fahefany sy ny heriny. Ny fampianaran'i Jesosy Kristy, zany no jerentsika voalohany. Tsy mba tahaka ny fariseo sy ny raby teo aminy. Tenin'Andriamanitra rainy no lazain'i Kristy. Ka tena teny feno fahefana. Fa ho indrindra mantsy Jesosy
tsy ai ny fampianarako kosa fa an'izay naniraka ahy. Izaho hoe ny tompo tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy ho toetra amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary mbola ho indray izy hoe niodiko miaino ny feoko, ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy. Noho izany, fiainana mandrakizay ny fampianaran'i Kristy. Mampahendry ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ary zany nahatonga azy nilaza koa hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho tonga mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo marina. Fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevony ota, tsy ho andevony devoly. Ary hoy izy hoe aoka ho mpakato ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Maafaka amin'ny fanandevozany ota ny tenin'i Jesosy ry havana. Ny devoly dia nahatsapa ny herin'ny tenin'i Jesosy tahaka ny sabatra roa lela, ka tsy mahajanona eo anaty an'i Kristy zany devoly zany. Ny Jiosy koa tamin'izany nahitaka nankalaza azy hoe manao ahoana izao teny izao, fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto ka dia nivoaka ireo. Ry havana malala, ahoana ary izao sy ianao ankehitriny? Moa efa voafaka tao anatin'ny herin'ny tenin'i Kristy va? Ndaratsika mieritreritra zany. Ny finoana ny fampianaran'i Jesosy mantsy no afaka amin'ny herin'ny devoly. Efa niasa ho anao Andriamanitra, no amarininy ianao, no amasininy ianao tamin'ny rano Jesosy Kristy, ary nosorany ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Efa nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina, ary efa nosoratana any an-danitra ny anaranao. Ka moa efa tsapanao va ny fampianaran'i Jesosy Kristy, fa nahavita fanavazana tao aminao sy eo aminao? Raha tsy izany dia tsarovy ry havako malalako, ireo avantsika tany Korito, dia ireo nilazain'i Paoly hoe Saolay dia nino foana ianareo. Ivero zany fa hoy mantsy Paoly hoe ary tsy nisalasala sy niambahamba nilazany zany momba ny Jesosy hoe fantatro izay oko. Ry havana malala, jereo koa ny fahamasinan'i Kristy. Ny fanahy maloto mantsy dia tsy te hifanatrikava amin'i Kristy. Tsy vitany te handositra ihany izy, fa miantsoantso mahatsiaro fahafatesana. Ajereo nge olona voalazany, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masina Andriamanitra ianao. Masina indrindra mantsy Jesosy. Tsy hanan-kery amintsika ny ota, tsy hanapaka amintsika ny fanahy maloto raha mitoetra tsara ao aminy isika. Manasa anao, manasa izy ny hoe tomoera amiko ary zaho aminareo. Ary izay miray amiko ny tompo, ary izaho aminy, dia mamoa be izy, zany hoe mavokatra eo amin'ny asa tsara rehetra. Efa nosasana tamin'ny ranon Jesosy Kristy va izao sy ianao? Eny, efa nosasana. Fa izao no mampalahelo. Misy izay lazain'i Jesosy hoe efa lavo ny ala tamin'ny fitiavana voalohany. Ary izany dia lazain'i Jesosy hoe mibeba mibeba, fandraho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-tsironao, hanaisitra ny fanahy masina ao aminao hiala amin'ny fitoerany, satria te hiverina halopondray ianao. Tsy ianao va ny feon'i Jesosy lazany fanahy masina aminao ny mba hiverenako sy ny hiverenanao?
mbola tia asy anao Jesosy. Matoa mampitandrina asy anao izy. Tsy ho aiko ary tsy ho hainao. Ny sady hanompo ny fanahy maloto, ny hanompo ny fanahy masina avako. Voasoratra hoe, aoka ho masina ianareo, satria masina aho. Tsy misy avondritsika riavana amin'ny tanany devoly, afa-tsy ny herin'ny fahamasinany Kristy, izay tiany omena anao anio. Henoy ary ny feony hoe, indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy maino mipeko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho. Te hanamasina anao Jesosy, amin'ny hidirany ao anatin'ny fonao maloto io. Te hanamasina anao Jesosy, amin'ny hionenany ao am-ponao. Izany no lazainy hoe, izay manana ny zanaka, manana fiainana mandrakizay. Afako malala, raha vavy malala, raha lahy malala. Ampandrosoy Jesosy, hanamasinany anao. Tsisy tonga any an-danitra, afa-tsy izay masina tahaka azy. Ampandrosoy Jesosy, dia ho tanteraka aminao ny teny hoe, ianareo no tempolon'ny fanahy masina, ka manamasinany Kristy ho tompo ao amponao. Dia hahatratra-nao ny oabolana hoe mpivavaka fa tsy kristianina tsotriny ihany. Misy fahefana ho iaho ny herin'i Jesosy. Nodidiny Jesosy ny devoly dia nakato azy. Isika mampitsy mitolona amin'ny nofo amandrary avako. Fa amin'ny mpanjakany izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka izany tonga ny paoly nilaza hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra, azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Kristy ny fiadinan'Andriamanitra. Itafio manontolo Jesosy, fa aza atao tapatapany fotsiny. Fa raha misy miray amiko Jesosy, dia hamoa be izy. Fa zay tsy miray amiko kosa hoy Jesosy, harina ny velany tahaka ny sampany izy, ka hatsipy ao anaty afo dia ho may. Mafy ve ny adim-panahy? Henoy izany teny izany. Mavesatra ve ny onjam-piainany? Banjiny ny mpanafitra anao. Hoy Jesosy, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eto amin'ny Jesosy riavako ny adi-tsaina mahazo anao. Satria matso izy hoe, makanesy satria amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome fitsarana anareo. Ny fiadanako nomeko anareo ny tompo. Ao ambanin'ny fahefan'i Kristy, izay rehetra mety atao hoe hery eto ambanin'ny masoandro. Na fivelomana izany, na devoly zany, na fahafatesana zany, eo ambanin'ny fahefan'i Kristy daholo zany riavako. Devoly va? Tenin Jesosy raim-bava no andidiny an'izany dia mirepirepy any amin'ny faharin'ny rehetra afo zany devoly zany. Fahafatesana va? Hoy Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy hoy ny tompo, na dia maty aza dia ho velona indray. Azay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Satria velona hoy Jesosy, dia velona tokoa ianareo. Manoatra noho ny mpandresitsika riavana malala amin'ny alalan'ilay tiantsika. Aza dioza, aza mety ho resy ny ratsy ianao. Ny fiainanay ity an-tany, ny tabataba ity, ny fahafatesana ity, asa ny devoly daholo reny rehetrarehetra ireny. Fa hoy Jesosy, matoky, izao efa naharesy izao tontolo izao. Eny, matoky ry afako, matoky fa hoy ny lohateny anio hoe, manam-pahefana, hamaha ny fatotra ataon'i devoly Kristy. Ka meteza ary izao fianao amin'ny tian'io ity, ho afahany, dia mba ho voninahitry n'Andriamanitra ray ihany. Sy Jesosy Kristy avy any Nazareta miantoka isiko sy miantoka isinao, izay nahafoy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana, ho famonjy anao. Haleluia. Amen. Vavaka isika ry havana. Saotra Jesosy malalako.
misy hery sy fahefana tokoa ny teninao. Satria ny devoly te hamiravirana anay. Ny devoly te hanapototra anay. Kanefa Jesosy mahery ianao. Tsy avelanao resy izahay. Tsy avelanao faty izahay. Mamindra-foka miantra Jesosy malalako. Satria dia ninony tsy fankatoavana ny teninao matetika mahatonga anay orlava. Araka ny teninao tokoa hoe ny elokareo ny efitra mampisaraka ahy aminareo. Ka io Jesosy ny teninao. Mba tsy ho sanatria tenao andalo fotsiny amin'ny sofinay. Fa hampahery anay tena hanome anay fiainana. Mba ho tena zanak'Andriamanitra tokoa izahay. Ninina endrika sarina fahafatesana ankehitriny. Ataon'ny devoly fahavalo lohan'ny demoly. Raisinay fahefana satria dia nomenao anay koa zany hanitsaka ny menarana sy ny maimboka rendresiny rehetra zay nanany fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompony fahefana rehetra ety an-tany katrany an-danitra aloha fa anay mandrodana ny asan'ny satana rehetra ao anatin'ny fosy sy fanahy. Jala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. May any farimy rehetra avy satana. Oeto ny entanareo tsy manan-ketry manam-pahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny fo maloto, ny saina maloto. Jala ny hamafisapo, ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra. Jala amin'ny anaran'i Jesosy. Any farimy rehetra avy satana tsy manan-ketry manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Any farimy rehetra avy ianareo. Oeto ny entanareo. Dia volohana tsy miverina intsony. Jesosy eo. Masino izahay fanahy masino. Mehoery izahay fanahy masino. Tario lalana izahay fanahy masino. Vonjeo izahay fanahy masino. Mba ho mpiady mahery. Hanotra sy handresy ny hery ny satana rehetra sy ny firongony. Ary dia vavolombelona. Eran'izao tontolo izao. Ny taona fanabetabe ao amin'ny fanjakanao Kristy. Sotra Jesosy. Ho dia rako mandrakizay ny voninay trao. Raiso ampinoana. Ny tsodrano ho tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manao hoe ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao. Ka lalana iray ny voany hanantona anao fa lalana fitokosa no andosirany hiala eo anoloanao. Mandehanao ny tompo amin'izao sisa izao dia aza manotaitsy. Ho anao mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo Andriamanitra mahery manana ny fahefana rehetra ety an-tany katrany an-danitra. Ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Anao ny haja, ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Aleluia. Amen.